firetana tetsy Ambotsiroatra efa mandeha ny fakanam-bavany tsy nisokajiana ho fikasana ifofony ain'ny filoham-pirenena kosa ny trangingy. Miaramila mpiambina ny filoham-pirenena kosa no voaroroy ankehitriny fananao izany sinahy. Amin'ity herinandro ity no hivoaka ny valin'ny fanadihadiana rehetra ataony etsy fiadanana. Hiatrika fivoriana tsy ara-potoana aritra 5 andro ny governemanta ny 10 ka hatramin'ny 20 oktobra andinina manokana ny satifihana Antananarivo renivohitra, Sainte-Marie, Nosy-Be sy ny famaritana ara-jiografika ary ny isan'ny komina ao anatin'ny Repoblika Fahefatra. Etsy ankilany mbola ilaza itsipaka io fizarazanana Antananarivo renivohitra io no solombambaoka timma sao dia ny olan'ny delestage kosa no mila andanimbola hoy ny olon-tsotra. Akoatra ny volan'ovatsiana namana ny olan'ny delestage tamin'ity volana oktobra ity, tonga eto Antananarivo ny menaka mavesatra ampiasain'ny jirama. Taorian'ny fifampiresahana naika ny orinasa tompon'ireo milina mpamokatra herinaratra izay ampiasain'ny jirama ny ampiasa ireo menaka mavesatra avy ao Tsimororo. Etsy ankilany 18 oktobra izao ny fantatra ny plan de développement an'ity orinasa ity araka nambaran'ny minisitra miadidi ny arena ankibon'ny tany androany. Savoritaka, io no ny santatra ny fidiran'ny mpianatra androany saika nikorotana avokoa ny akamaroan'ny EPP teto andrenivohitra. Mitaky ny hamerenana ny vola efa nalohany ray aman-drenin'ny mpianatra sasany. Tsy mazava amin'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra treto ity resaboly ity. Etsy ankilany nanomboka androany ny fifantenina ireo mpampianatra firama miisa ray alina ampijirina mpiasa-panjakana manerana ny nosy. Farany ny ivelany lavaka fandevenina faobe maro sy razana roa ny tsirara tamin'ny arabe no hita tany etsin'ny Meksika omaly. Tsy mbola ofisialy hatreto saingy azo antoka fa vatana mangatsiaka ireo mpianatra nanao fihetsiketsehana tsy hita popoka efa 10 andro tao Igualay reto ity reto. Etsy ankilan'izay olona roa voaroroy ho mpikambana amin'ny vondrana mpamon'olona no ny haiko tompon'antoka tamin'ny famonoana mpianatra 17 tamin'ireo tsy hita popoka ireo. Ny andindinin'izay avy hatrany. Tatiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Du grand spectacle arrive sur Canal+. La voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Pour la rentrée scolaire, économisez avec Shell. Du 15 septembre au 14 octobre, soyez les premiers à prendre du carburant. Et à partir de 50 000 arrières d'achat, vous obtiendrez un kit scolaire et un ticket pour participer à la tombola qui vous fera gagner une année scolaire gratuite pour votre enfant. Tous les jours, gagnez un ticket tombola pour 1 an de scolarité gratuit. Chaque samedi, en bonus, plus de 1000 kits scolaires à gagner.
Ankafalindray tomboka lasy tomboka vavy ny tsidina ny tokantrano amin'izao herinandro vaovao izao miara-banoary manasanao anaraka ny fampahalam-baovao hatramin'ny farany manambahiny sika amin'ny tian'io ity edy izay mpikambana eo anivon'ny Klioba Azatana iresaka ny mahakasika ny fananiny izay ho karakarain'izy ireo ny fahafoloka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo oktobra ho avy izao amin'ny fanamorina fiarakodia moa zany fa idirantsika avy hatrany aloha ny lafim-baovao ara-politika iantso ireo solombavambahoaka hiatrika fivoriana tsy ara-potoana hatra 10 andro ny gouvernemanta raha tsy misy ny fiovana araka loharanom-baovao iray fivoriana izay ho totosaina ny 10 hatramin'ny faha-20 oktobra ho avy izao izay andinina manokana ny sata ifeana Antananarivo renivohitra Sainte Marie Nosy Be eo ihany koa ny famerana ny famaritana ara-jeografika ny ho isan'ireo komina ao anatin'izao repoblika faha-efatra izao fandanimbola ny fanaovan'io fivoriana tsy ara-potoana io raha ny hevitry ny olom-pirenena satria dia ny ampitsony io ihany ny faraka amin'ny 20 oktobra no hanomboka ny fivoriana ara-potoana faharoa eo anivon'ny anteny meram-pirenena araka ny lalam-panorenana fanadetiny Andra Arsan. No tsy pahanisy olombam-bahoaka ny fizarana Antananarivo renivohitra komuna enina sy ny fametrahana filohan'ny communauté izay fidindreo be ny tanàna enina vaovao ireo miampy ireo mpanolotsain'ny tanàna misy 50 fa tsy ho fidin'ny mponina mivantana. Antony izay nalany tamin'ny apahany ilay volavolan-dalàna 14 tsipika 20 ifeny fitsinjaram-pahefana vaovao eto amintsika. Maro ireo ntsipaka izany fizarana enina n'Antananarivo renivohitra izany. Paritaka le vahoaka sy ny any mampisara vazana zany. Misy ny adoko amin'izany. Tsy mifanaraka ary tsy hita amin'ny lalam-pandroenana izany fisian'ny filohan'ny communauté eto Antananarivo renivohitra izany hoy nisy olombam-bahoaka mampara voafidy tao Antananarivo voalohany. Raha ny loharanom-baovao voaray anefa volavolan-dalàna roa samihafa no atolotry ny gouvernemanta ny solombam-bahoaka izay mbola ahitana fisian'ny filohan'ny communauté an'Antananarivo renivohitra io izay fidiny ireo mpifidy vavety. Tsy rariny mihitsy ho amena maire zany zay tsy fidin'ny olona fa ho fidin'ny olom-bitsy. Ary efa nilazanay zany efa niteny zany zay tamin'ny voalohany fa araky ny tenin'ny olona dia misiroziry foana zareo hanao an'izay. Délégué au maire tokony ho fidin'ny arrondissement. Ny président Fokotany tokony fidin'ny mponina amin'ny Fokotany. Apetraka indray ny présidence ny communauté dia miteny kosa madame Ratsivalaka hoe monsieur les gouvernements, les membres du gouvernement, messieurs les ministres, tsy ao anatin'ny constitution zany ka tsy ekenay mihitsy. Raha mbola miziriziry mamery ny fizarazarana n'Antananarivo renivohitra io ny gouvernemanta dia mbola hitsipaka izany nisy olombam-bahoaka TIM raha nambarany nisy olombam-bahoaka TIM voafidy tao amin'ny firaisana fahatelo. Efa nangataka fiara-miasa amin'ireo teknisianina avy eo amin'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana nisy olombam-bahoaka nefa tsy nantsona fa izao mbola miziriziry amin'ny heviny izao ny gouvernemanta. Ny fisian'ny fivoriana tsy ara-potoana tsy ino ny olana fa le lalàna hoentinao no ilaina fantatra. Ny zavatra nifampiresahana tamin'Andriamatoa minisitra tamin'ny fotoanandro nanalana n'iny lalàna iny dia hoe ampiantso izy dia isy fivoriana miaraka amin'ny teknisianina andinihana satria ny solombavambahoaka manakaiky ny vahoaka fa tsy ry zareo teknisianina. Ka raha mbola ohatran'iny no averiny eo dia afaka miomana ianao Andriamatoa minisitra fa dia tsy anaiky marin-drano an'iny ny solombavambahoaka. Afaka miteny an'izany satria ny solombavambahoaka voafidy teo anatin'ny Tiako Madagasikara mouvance ravalomanana rehetra tsisy manaiky an'iny aloha. Tokony ampiana kosa ny gouvernemanta hoy nisy olombam-bahoaka GPS ARD voafidy tany Mampikony. Rehefa hitan'ny fanjakana foibe ihany koa fa tsy misy olana eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana ny fanatanterahana fivoriana tsy ara-potoana dia tokony tsy hisy olana izany ny maro. Raha fananao iny izay sy olombavambahoaka dia hevitra iarahanay iny fa hatreto raha hita ny fanjakana foibe fa hoe zay ny mety ka hoe tsy manahirana ny vahoaka malagasy na tsy manahirana ny kitapom-bolam-panjakana ny atanterahana zay dia tahoana moa fa satria tsika mirosa fampandrosaona dia tsy azo tanay inona ny azonay atafa dia mifanampiana ihany hoe inona tokony mba tsy anahirana ny fanjakana sy ny vahoaka malagasy mikasika zay zavatra zay. Ny Entsimbazaza dia tsy nahazoana fanampanazavana mahakasika ity vaovao ity afa-tsy ny hoe miandro ny fiantsoana avy amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta na ny ministra. Ny avy amin'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana kosa tsy nandiso io vaovao io fa nanambara ny hanome fanampim-baovao tsy ho ela.
misy tery-vaimanta atao indray hoe Entsimbazaza ka ho terena mialohany 20 oktobra ny fandaniana ny sata manokana ireo komuna telo ireo raha misy ihany ny vola amin'ny miliara azo ampiasaina amin'izany aizany lara-pamehana manoloana ireo olana hafa andrasana vahaolana maika avy amin'ny fanjakana malagasy toy ny delestazy ny fandriampahalemana sy ny sisa. Hijano amin'izay pejy izay hatrany sika zava-dehibe ny fikoanam-pirenena izay atao amin'ny 14 oktobra ho avy izao raha ny fanazavan'ny RTS na ny renouveau pour la démocratie sociale fa nitsakitsana ny lalam-panorenana kosa no andikany ny vondrona politika malagasy miaramianga izany fikoanan-doha izany ary ny fahatarany politique nationale de développement na ny PND no tsy hijoron'ny mpanohitra ny amin'ny anteny mera-pirenena amin'ny fotoana io anefa no mety ho fantatra ny fifandanjakery eo amin'ny firenena raha ny tsy litsofina mandeha amin'izao fotoana izao. Amin'ny 14 oktobra izay atsiarovana ny fitsanganan'ny Repoblika voalohany no fantatra ny fifandanjakery eny amin'ny anteny mera-pirenena raha ny tsy litsofina mandeha amin'ireo samy mpanao politika ankehitriny. Ny Pomba ny Ravalomanana aloha hatreto no efa nanambarany fanoherany amin'ny fomba ofisialy ary ny solombavim-bahoaka Girivy Nandrinarsoa no hitarika ny mpanohitra eny Tsimbazaza. Tsy tara raha mbola eritreritranao izany fikoanan-doha-pirenena izany ny fitondrana ankehitriny raha ny hevitry ny antoko renouveau pour la démocratie sociale. Raha ny fahitantsika azy dia mbola tsy misy mpanohitra amin'izao fotoana izao. Dia izay zavatra izay no mahatsara n'ity fionana ity irahana manomana zany ny zavatra ahafahantsika mitondra ny firenena ivoaka anatin'izao fahantrano izao dia avy eo kosa misy ny mpanatanteraka ary misy ny mpanaramaso dia izay no ataontsika hoe lafiny ara-demokratika tsara petraka eto amin'ity firenena ity. Ho an'ny vondrana politika malagasy miaramianga kosa mbola eo ambony onaona ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao taorian'ny niteteza mita. Tsy mbola mipetraka araka ny tokony ho izy ireo rafim-panjakana mampiodana ny raharaham-pirenena. Ny fananganana ny fototra izany hoe ny lalam-panorenana mihitsy no hitsakitsahany ny androm-panjakana isan-karazany ankehitriny raha ny fanazavany ny vondrana politika malagasy miaramianga hatrany. Ity ndray zany dia ny hoe andao ranga hanao convention zay raha tsy eritreretina mihitsy dika zany hoe andao hoe zany ho ajanona tanteraka amin'izay zany lalam-panorenana io aloha foany any io foany any raha fanjakan'ireo zany somavoaka ny président de république fa andao anao zava-baovao indray hiverina indray zany dia para zéro izay ny dikan'ilay hoe convention amin'ny lafiny maro zany hoe tsy rehefa mipetraka ny lalam-panorenana tsy ilaina intsony convention rehefa mipetraka ny programme mpanjakana ho an'ny mpitondra amin'izao fotoana izao tsy hitantsony ny lalàna convention raha tsy hoe nga misy mahatsapa fa tokony harodana io harodana dao nrehetra zavatra hafa indray zay kanefa tsy mbola amin'izany tsika zao. Nanterin'izy ireo ihany koa fa ny fahatarany politique nationale de développement na ny PND no mahatonga ny fiaim-pirenena tsy miroso amin'ny fampandehanan-draharaha. Amin'ny volana Desambra na Janoary 2024 vao fantatra izay soridalina na ny PND izay. Ny tsy fahasahin'ny fanjakana mamoaka ny heviny ampandrosoana ara-toe-karena no tsy isian'ny fifandanjakery ankehitriny. Tsika tamin'izany fotoana izany dia ny hoe anova sa tsy anova fotony ny tena fandehanan-draharaha politika Madagasikara. Zay hoe assainissement de la vie publique, de la vie politique Madagasikara. Ka raha anova fotony dia ny lalàna momba ny toko politika sy ny fanaovana politika aloha sy ny fomba fanaovana politika ny tokony novana. Dia namoaka lalàna ihany tsika saingy ilay lalàna dia narafitry ny olona arakaraka ny filany satria ny ankabeazany mpiamana tao anatin'ny congrès synthéteza mita tamin'ireo fotoana ireny dia sika indépendant dia narafiny arakarak'izay izy. Tsy mahagaga raha io no endriky ny atany mera-pirenena misy amin'izao fotoana izao. Ary ny tena olanao anie dia ireo letsona hoe indépendant anao ireo satria ireo letsona hoe lazana tsisy vatom-pantsika io renany mihevaeva ireo arakaraka ny fitsoka ny rivotra mitsoka makaty ny rivotra dia makany mitsoka makaty ny rivotra dia tsy manazon-damosina zay mandeha ary tsy misaina fa tsy ny zay eo anatin'ny faritra misy azy kanefa solombavam-bahoaka Madagasikara ilay izy. Voalohany amin'ny tantaram-pirenena no isy fanoherany eny amin'ny anteny mera-pirenena fa tsy eny an-dalambe intsony raha toa ka mijoro ara-dalàna izany eny Tsimbazaza. Maro ihany koa anefa ny resy lahatra fa lojika politika ny fitiran'ny Akolafy Ravalomanana amin'ny fanoherana. Miverimberina ny hoe fikoanan-doha atao ny 14 oktobra hananganana gouvernemanta vaovao. Tsy mazava kosa ny hoe iza marina ny karakara izany, iza ny mpandray anjara, iza ny mpametsy vola dia inona tena tanjona. Fa mahakasika ny firetana izay nitranga tetsy amin'ny lapan'Ambotsiroitra ny herinandro farany teo kosa tsy maintsy isy ny voasazy efa nanomboka ny fakanam-bavany saingy tsy misy ny vaovao azy mahakasika izany aloha hatreto miaramila ao anatin'ny vondry tafika miaro ny filoham-pirenena sy ny mpiasa ao Ambotsiroitra no ahahina na havanana ny firetana. Tsy mbola ny fanadihadiana nefa no nahafantarana izany fa ny vaovao eo ampelatana ny borgady misana ny heloka behivavy ny fiadanana ihany. Amin'ity herinandro ity no fantatra ny vaovao ofisialy mahakasika ny valiny izay fanadihadiana izay fanampanazavana.
Mbola mitohy amin'izao fotoana izao ny fanadidina mahakasika ilay firehetana tetsy Ambotsirohitra. Raha toa ka tsy azo idirina mihitsy ny lapa sy ny tokotaniny dia fantatra ankehitriny fa misy tafatsofoka ihany ao anatin'ny lapatra amin'izay. Hatramin'ny miaramila aza tsy tokony hiditra ao amin'ny faritra nisy ny firehetana iny. Ny zava-misy fantatra izao fa nangalatra niditra isasa ao amin'ny popon-drano ao anatin'ilay trano hazo ny andohan'ilay firehetana. Ireo miaramila ao anatin'ny vondron-tafika miaro ny filoham-pirenena. Izy ireo no voaroroy nanao izany. Na dia mihidy ary toerana io satria tsisy mahazo miditra mihitsy zany io le toerana misy an'le fefy fanitso io. Ay misy mangalatra miditra ao ihany zany ireo miaramila izay miandry tanàna ao. Ny antony dia misy popy ao anatin'io toerana io, popina rano, dia satria lavitra ny io zany ny toerana fidiovana sy ny toerana misy ny rano zany eo amin'ny fiasan'ireo le miaramila ireo. Dia nalay mpanamana no hitsin-dalana zany hamonjy an'le popy ao anatiny ao, dia misy mangalatra mitsofoka zany reo le miaramila ireo, mangalatra mitsofoka miditra ao, na misasa, na maka rano, na manasa ny kojakoja avy nanana avy ny sakafoanana. Dia io zany zao no ahina hoe misy mety nisy nanipy sigara na sahala amin'izany. Rehefa tsy zany anefa dia ny iray tamin'ireo mpiasa ao ambadiky ny lapa nanipinipy fako ao amin'ny toerana ny andohan'ny afo no nahatonga iny firehetana iny. Zay koa zany ny anankiray io ry zareo izay miasa ao ambadiky le fefy fanitso eo koa dia misy manipinipy fako ao anatin'le toerana ao io zany. Dia zay zao ohatran'ny hoe fanazavana mety ho mifanandrify amin'izy hoe nisy afo sigara tao, tsy nahitana ninninina, mety azahoana amin'ny teny hoe natao fanahiniana ny fisian'le afo. Moa raha teo koa le toerana mihitsika io zany nohatra milaza an'izay satria ao anatina trano hazo izay tsy misy ninona fa tsy fakofakona hazo sy fakofako izay mbola resako rehefa avy eo. Dia eo akaikiny tany malalaka, eo anoloany koa tany malalaka, ao an-damosina le fefy fanitso, dia eo amin'ny ilany manasaraka an'io trano io sy le cyprès zany conteneur vy izay tsisy ninona intsony koa ny ao anatiny. Nanamafy anefa ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika fa raha nitatitra azon'izy ireo tamin'ireo nanao ny fanadihadiana teny Ambotsirohitra ny asabotsy tontolo dia tsy fanahiniana, izany hoe tsy azo heverina ho fikendrena ny an'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina izany. Efa teny an-dalana hiazo anosy be raha teo ny filoha tamin'iny fotoana iny raha ny fanazavana. Sarotra ny mahazo vaovao avy etsy afiadanana amin'ity herinandro ity ny valin'ny fanadihadiana no fantatra amin'ny fomba ofisialy. Dia izay koa ny idirantsika eo amin'ny pejin'ny toe-karena. Izao vao tonga eto Antananarivo ny menaka mavesatra ampiasain'ny JIRAMA taorian'ny fifampiresahana. Nanaiky ihany ny orinasa tompon'ireo milina mpamokatra herinaratra izay ampiasain'ny JIRAMA ny ampiasan'ireo menaka mavesatra avy ao Tsimororo. 500 barily isan'andro eo ireo menaka avokarin'ny Madagasikara olona hatreto, mbola any amin'ny toeram-pitrandrana ny ankamaroan'izy ireo. Sitraka Ravoniarsan. Taorian'ny fanambarana nataon'ny orinasa Madagascar Oil amin'ny fivarotana ireo solika andrana vokatra ao Tsimororo tamin'ny 17 ny volana Jiona lasa teo, iroso amin'ny dingana manaraka indray ny orinasa aoriany amin'ny 17 ny volana Oktobra. Ho fantatra amin'ny daty io ny plan de développement ny orinasa araka ny nambarany minisitra miadidy ny Arena Kibontany. Hatreto aloha ny orinasa JIRAMA no fantatra fa mandray ireo solika andrana avy any Tsimororo. Efa lasa tia tana zany ny menaka mavesatra menan'ny JIRAMA amin'izao fotoan'izao dia nisy olana kely teo aloha teo tamin'le resaka hoe ny teneur en eau, fa le teneur en eau zany fa tsy problème intsony amin'izao fotoan'izao satria efa nanaiky amin'ny fomba ofisialy ny tompon'le groupe ny Vartila zany hoe tsisy problème amin'ny zareo le menaka mavesatra ampiasaina amin'ny groupe. Mandritra ny enim-bolana no anatanterana ny famokarana andrana ao Tsimororo, solika 5,5 alina ka hatramin'ny 3,7 barily no vinavinaina ho vokarina amin'izany. No ny faratsin'ny lalana mbola eny amin'ny toeram-pitrandrana solika n'ankamaroan'ireo barila ireo. Ivoaka afaka roa herinandro kosa ny plan de développement ny orinasa Madagascar Oil araka ny fantatra.
dia io phase de développement io zany no ahafahana manao ny étude rehetrarehetra hoe ny étude d'ingénierie zany ahoana saona ny fantsona ampiasaina ahoana saona ny fomba famokarana azy mba ho lasa industrial io dia eo amin'ny 3 taona dia hatramin'ny 5 taona io phase de développement io tsy ho tena miditra amin'ny production tsika. Tsy maintsy mbola isy ny fifanantonana eo amin'ny ministera sy ny orinasa rehefa ivoaka ny plan de développement. Isan'ny fampidiniana ny momba ny tombotsoan'ny fanjakana malagasy. Raha tsy ahivina, mahatratratra any amin'ny 3 miliara barila anoany ny tahirin-tsolika ao Tsimororo. Faraky ny fanarahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao eo amin'ny pejin'ny fampianarana Savoritaka, io ny santatra ny fidiran'ny mpianatra androany indrindra teny anivon'ny EPP tsy mazava amin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra treto ny vola tokony alohan'izy ireo eny anivon'ireny sekoly fanabeazana fototra ireny ka raikitra ny famalininy fa eny volana Oktobra niditra androany tokoa ny mpianatra miisa 503 hetsy sy ena tapitrisa eny amin'ny EPP manerana ny Madagasikara mahatratra 7,700 ny tahany tsy fidirana an-tsekoly ho an'ny taona 3,4 raha toka 4,500 ny tahany fandozana sekoly ho an'ireo ankizy 4 hatramin'ny 5,20 taona manerana ny nosy fanadiny Gaëtan Andretsilavo. EPP Antanimbarinandriana tamin'ny 7 ora maraina. Mitaky ny amerenana ny vola 5,4 ifanalohany ireto ray aman-dren'ny mpianatra ireto. Tsy mazava ny toetra raha eny amin'ny sekoly fanabeazana fototra hoy izy ireo. Zay zany efa nanomana le 125 000 na eny zay tamin'ny télé fa hoe tsy mandoa le ankizy donc vidananay fitaovam-pianatra le vola dia noho tonga aty indray nefa le izy lasa hoe mandoa. Zay mahatsapa zao hoe iza mpampianatra ny frama dia iza mpampianatra tena legalina amin'ny fanjakana. Satria le izy tena tsapa zany zao fa hoe mirorosaina na ny ankizy kely raha tena mahatsapa mihitsy zany fa tena enjana le zavatra. Tsy sekoly iray no nahitana tsy fahatomombanana toy izany tamin'ity anio ity. Ankoatra ny teto amin'ny EPP Antanimbarinandriana, teo ihany koa ny teny Andavamamba, Soanerana, Namotana, hatreny Ambohibao. Tsy mazava amin'ireo ray aman-dreny ny vola tokony alohan'izy ireo, taoriny ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina, ny 20 ny volana Janoary lasa teo, nandritra ny fiainanana nataony. Tsy tokony atao sakana izany raha nambaran'ny eo anivon'ny ministera. Ny fidirany ankizy an-tsekoly no tena zava-dehibe. Ny teny ny fitondram-panjakana fa ny gratuité dia ny droit d'inscription, ny frais généraux dia tsy tokony atao sakana tsy idiran'ny zaza malagasy any an-tsekoly. Ankilany nanomboka androany ny fifantenana ireo mpampianatra frama misy ray alina ampidirina mpiasa-panjakana manerana ny nosy. Ny critère de recrutement moa zany amin'ireo rehetrarehetra eo dia ny ancienneté no akana azy zay ela indrindra zany hoe aty amin'ny fampianarana zay manana année de suppléance ela zany no raisiny. Ankoatr'izay dia ny olona izay latsaky ny 17 taona araka ny lazaina ombenombeny ihany no raisiny. Raha tsy ahivina 7 amin'ireo avy amin'ny FRAM, 504 avy amin'ny ENFP ary 500 avy amin'ny ENS. Ny faran'ny herinandro toy no ivoaka ny lisitra ireo voaray. Any amin'ny volana Novambra anoany kosa vao atao ny contran'izy ireo ary ny fiandohany ny volana Desambra no mpiasa-panjakana ara-talàna izy ireo. Raha ny zava-misy tamin'ny taona 13 amin'ireo ankizy 4 hatramin'ny 15 taona miisa 13,700 sy ray alina sy 7 hetsy sy 5 tapitrisa. Ny 13,700 sy ray alina sy 7 hetsy sy 7 tapitrisa ihany no niditra an-tsekoly. Izany hoe ray tapitrisa na ny 70,100 ireo tsy mianatra. Tsy mbola hita taratra tamin'ity androany ity ny fitomboan'ny isan'ny zaza miverina an-tsekoly. Na dia eto an-drenivohitra aza, antitra avokoa ny ankamaroan'ny fotodrafitrasa any an-tsekoly. Varavarambe, varavarankely, dabilio, solaitrabe sy dalazy, toeram-pivoahana sy ny maro hafa. Ankoatr'izay, tsy ampy ny efitrano fianarana. Vokatr'izay, tsy ampy isa ny dabilio. Raha tokony ho 4 na 3 isaky ny dabilio ny mpianatra, lasa 4 izany ankehitriny. Vaovao mahakasika ny toetry ny andro kosa indray mamarana ny vanim-potoana manasara taona hiditra amin'ny vanim-potoana fahavaratra ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao manomboka ny orana ary ho avy hatrany izany ho an'ny eto Antananarivo manokana ho an'ny androany sy rahampitso hiato ny alarobia ary veriny indray manomboka ny alakamisy ho avy izao rivo-doza 3 hatramin'ny 4 no andalo eto Madagasikara farafahakeliny ho amin'ity fahavaratra ity.
dia izay ihany koa nidirantsika eo amin'ny lafim-baovao ahafantateraka mangataka ny komity mpanomana ny fikarakarany ny fifidianana izay ho filoany ho lavitry ny mpanao gazety sy ireo birao andrafitra azy ny cellule de crise ampiasa ny bileta tokana itolakandro io mangataka ny ministera ihany koa izy ireo hanome fanampanazavana mahakasika ny anjara andraikitry ny komity mpanomana ny fikarakarany ny fifidianana sy ny ministera isan'ny fangatahana nataon'ity cellule de crise ity ihany koa itolakandro io ny anamarina ny ministera ny lisitry ny mpanao gazety marina fa mampiteraka ayay amin'izao andro vitsivitsy mialohan'ny fifidianana ny filohany ho lavitry ny mpanao gazety izao fanampanazavana tak zany ny au niveau cellule de crise ny mba anaovana ilay bulletin unique ny ampiasaina ny bulletin unique fa tsy arak'izay nambara sy tsy hovaovana ny tranga tamin'ny ora farany ny antony fakana ny latsakemboka nanymety hoe fandraisana anjara ho an'ireo mpilatsaka hovidiny dia niverina fa anatanterana sy anatotosana tokoa izany fanotana ny bileta tokana izany ho an'ny fifidianana izay ho mpikambana ao anatin'ny birao no lavitry ny mpanao gazety ary adidy ny ministera no manatanteraka an'izany mangataka ihany koa ny fanazavana inona no andraikitry ny ministera ao anatin'izao fifidianana ho lavitra izao inona ny andraikitry ny vomera ao anatin'izao fifidianana izao fa tsy mazava loatra zany fa eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray nahazo ny anjarany ihany koa ireo ray aman-dreny teto andrenivohitra tao anatin'ny hetsika izay nataon'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga tany ambanivolo ny herinandro farany teo tao anatin'ny asa sosialy ataon'ity fikambanana ity isan'izany tetsy amin'ny tsenany namotana sy ny tetsy amin'ny tsenany mahamasina olona maro nahazo tombontsoa tamin'izany fanadidina amin'ny ora maraina dia efa manomboka ny tsena raha ny eto anamotana no lazaina tanty 700 isan'andro no mivarotra amin'ny vokatra ety isan'ireo ny andro fatratra ny asa sosialy nataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga ireo tantsa ireo tahaka ny hetsika rehetra natao teo aloha fanampiana mpiarabelona no tena tarigetra nety ny fikambanana amin'izany sinjo ny fidiran'ny mpianatra ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao fiainana sahiran'izao mahafinaritra engany ito ohatr'izao foana ny fiarahan'ny vehivavy salamy fiainan'ny vahoaka eto amin'ny tany sy ny firenentsika. Arak'izany tsy ny tany ambanivolo ihany no nahazo tombontsoa fa na ny eto andrenivohitra dia nahazo ny anjarany ihany koa. Isan'ny nanohizan'ny fikambanana VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga tetsy Mahamasina ny lakamisy teo taoriana ny tetsy amin'ny tsenany namotana. Maro na fampasahiranana teto amin'ny fitatiavana fitaovam-pianarana eo ihany koa ny zezika sy ireo masom-boly samihafa. Sara dia sara ny fahitako ilay fikambanana vehivavy miara-miainga indrindra amin'ilay fidiran'ny mpianatra vitsika ny mpianatra ny jeko fa vao nahita an'ilay prix dia tonga dia fa vitsy mahazo tombontsoa manamevana kokoa ilay fidiran'ny andraikitry ny ray aman-dreny zany ilay vehivavy miara-miainga. Tsy hijanona nefa ny fifanampiana mpiarabelona ataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga fa mbola hitohy hatrany ny tetikasa ho fanasoavana mpiarabelona ataon'ny fikambanana vehivavy toy itony ary ahazo ny anjarany hatrany ireo toerana mila izany. Mba anampiana ny olona sahirana zany fa izay zany tsy manao hoe tonga dia mizara sy manome fa manampy an'ireo izay te hiezaka izay zany ny antony mahatonga anay hoe nanao an'izao varotra zao fampiratiana sy tonga dia ety apotiny ety zany. Tanjona ny aharetan'ity atrikasa ity mba hanamavanana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny sy malagasy rehetra. Tsy hoe fanolorana maimam-poana nefa no ataon'ity fikambanana vehivavy ity fa fikarohana fiara-miasa amin'ny orinasa samihafa mba ahafahana mivarotra ny entana ilain'ny mponina amin'ny vidiny mirary amin'izao fidiran'ny mpianatra izao sy fanombohan'ny fitoam-pambolena samihafa. Eo amin'ny pejiny fanatanjahantena amin'ny tontolon'ny ny fanamorina fiarakodia no andraisantsika ny vahino amin'ity anio ity miarabanao ety tonga sao eto amin'ny fampahalamba Koli TV. Dia miarabanao dia miarabam-pijery rehetra ihany koa. Isy moa ny fanana familiana fiarakodia andiany faefatra eo amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ho tanterana ny 10 hatramin'ny 12 oktobra ho avy izao tahaka ny ahoana ary no isehony izany ariana ny ampavaka azy raha mihoatra amin'ny tamin'ny fanana tamin'ny taondasa. Ny mampiavaka tonga dia lazaiko ngamba mampiavaka an'ity rally Tour de Tana andian'ny faefatra amby folo ity dia ity rally ity ngamba no azo lazaina fa eto ny ahafantarana ny à l'issue an'ity rally ity zany ahafantarana ny champion de Madagascar amin'ity taona ity dia moa ny coefficient zany amin'ity rally ity dia 1,6 ny coefficient zany hoe ambonimbony io ngamba ny anisany ambony indrindra amin'ny coefficient zany hoe io no azahoan'ny mpanamory point betsaka indrindra.
mahakasika ny lalana izay ho aleha amin'io fanamorina fiarakodia kosa manoana ny mahakasika an'izay. Ny lalana aloha zany dia lalana ataoko hoe efa mahazatra ihany, mahazatra ny mpanamory rehetrarehetra angamba izy io. Ny lalana dia niezahana namboarina arak'izay nety. Mino izay satria ny tanjon'ny club hatramin'izay moa amin'ny Tour de Tana dia nihabetsaka ny mpanamory tonga betsaka indrindra amin'ny farany. Efa andresaka mahakasika ny mpanamory any ianao mahakasika ny mpandray anjara kosa, iza ny lohalarana zany amin'izao fotoana izao nivon'ny club Azatana izay andray anjara amin'io fanana no karakarainareo io? Ny mpanamory Azatana izay andray anjara amin'ity rally ity moa zany dia anankiroa zareo. Yanisy Vasilisa izay mitondra Citroën Saxo T4 ary Dan Serjou izay mitondra Citroën Saxo ihany koa. Mariana fa ny tamin'ity taona ity ny pilote Azatana zany dia tsy dia nisy firy nandray anjara tamin'ny rally fa no azoko mariana fotsiny angambany ny telo voalohany toko hoe ny amin'ny trois premiers zany amin'ny classement ny championnat de Madagascar izay ifandrombaka ny champion de Madagascar amin'ity taona ity dia tsy izy zany fa i Olivier dia i Boum ary Tity. Ireo zany zao no andrandraina amin'ny mafy hanao spectacle amin'ity rally ity. Eny ary hisaorana ianao ediny fa hita eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV. Dia misaotra ny Cool TV dia eto angamba ny manary ohatra kely misaotra ireo mpanohana. Misaotra ny Sodirex izay mirepresenté amin'ny marque Citroën eto Madagascar. Isaorana ihany koa ny partenaire exceptionnel tsy zany fa ny TAF. Partenaire anay ihany koa zany ny Motul Commentco dia partenaire médianay moa dia tsy iza fa ianareo Cool TV sy Cool FM dia misaotra betsaka anareo rehetra. Marina moa fa isy ny fitatarana amin'ny vantany izay fahazakazaka eo amin'ny fanamorina fiarakodia izay eo amin'ny onjam-peo ny Cool FM 8 teboka manomboka ny izy ao avy izao. Dia izay ihany koa ny dirantsika eo amin'ireo maresaka avy any ivelany tahotra sy aterana ny any Meksika taoriany ny fahitana lavaka fandevenina fahobe maro sy razana roa ny tsirara teo amin'ny arabe tsy lavitra ny toerana nanjavonan'ireo mpianatra 370 ny herinandro farany teo tsy mbola ofisialy hatreto saingy azo antoka fa vata mangatsiaka an'ireo mpianatra nanao fihetsiketsehana tao Iguala atsimon'ny Meksika ireo hita ireo etsakilan'izay olona roa voaroroa eo mpikambana amina vondrona mpamonolona no ny aiky ho tompon'antoka tamin'ny famonoana mpianatra 70 tamin'ireo tsy hita popoka ireo fanadidina teo amin'ny sarin'ny France 24. Razana roa no hitan'ny tsirara tamin'ny sisin'ny arabe tsy lavitra ny Iguala omaly. Tsy lavitra itoerana io, razana hafa ihany koa nalevina amin'ny irony lavaka fandevenana fahobe irony hita ny asabotsy teo, taoriany vaovao nampitainy ny olona tsy fantatra tamin'ny manam-pahefana. Sarotra nanantona ireo toerana ireo noho ny fisiany mpitandro filaminana. Efa tena toerana ihany koa ny manampahaizana amin'ny resaka genetika, izy ireo izay anaporofo raha ireo mpianatra tsy hita popoka tao Iguala efa ho 10 andro zao ireto razana hita ireto. Tsy mbola nanome vaovao ofisialy hatreto ny tompona ndraikitra any an-toerana. Ce serait irresponsable de ma part en tant que procureur d'affirmer que c'est... Sarotra ho any iteny fa misy fifandraisana amin'ireo mpianatra tsy hita ity raharaha ity. Averiko any, tsy maintsy miandry ny fanadihadiana isika hoy ny procureur Tao Guerrero. Ny zoma 24 septambra lasa teo, mpianatra ho mpampianatra miisa 720 no tonga tao Iguala hanao fihetsiketsehana noho ny tsy faneken'izy ireo ny fanovana amin'ny rafim-pampianarana. Tamin'ny lalana fodiny, nandeha fiara be mpitatitra izy ireo teo ny sakana ny mpitandro filaminana, nisy ny fitifirana ka mpianatra 3 no maty, maro no naratra. Mpitandro filaminana miisa 20 no samborina no ity raharaha ity, izy ireo izay voaroroa ihany koa amin'ny fakanan-kery ny mpianatra ampolony izay mbola tsy hita popoka hatreto. Nanamafy izany ity mpianatra isany tsy maty tamin'ity raharaha ity, izay nanamafy fa nahita mpianatra 30 na 70 tamin'ireo namany izy izay nentin'ny polisy munisipaly. Manameloka ity fihetsikety ny fianakavian'ireo mpianatra, mangataka ny mangarahara amin'ity raharaha ity izy ireo. Nisy ihany koa ny didim-pitsarana isamborana ny ben'ny tanàna amin'ny Iguala sy ny tompona andraikitry ny filaminana, izy ireo izay mbola karohina hatramin'izao. Fa vao mahafinaritra kosa no entina marana ny fampahalam-baovao amin'ity hariva ity totosa ny asabotsy fa 4 oktobra farany teo ny fisoratana sy ny fanamasinana ny raharaham-panambadiany ny rojo Razafiarisolo Mitantsoa tompona andraikitra misana ny famokarana no mpanentana fandaharana eto amin'ny fahitalavitra Koly sy Silvio Ravisoanantenana vadiny taorian'ny vodiondry dia natao tany amin'ny commune Mbavady tokana Itosy ny fisoratam-panambadiany izy ireo tao amin'ny Ekary Notre-Dame du Mont Carmel Itosy kosa nanaovana ny
fanamasinana izany taorin'izay narahana fety aman-danonina tao amin'ny espace ray teny Andotanjonahitosy niaraka tamin'ny fianakaviana sy ny namana Mantsakaiza ny lanonam-panambadiana izy ireo ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM sy ny sampana fampalam-baovao manokana moa dia mirary soa ny tokantrano ny Rotsy sy Silvio ary miarahaba azy ireo ihany koa noho izany fahasoavana izany. Dia izay koa no antsika manakatona ny fiarahana tamin'ny tian'io ity saorana ianao naraka ny vaovao hatramin'ny farany. May fotoananao ao anatin'ny vaovao amin'ny teny frantsay amin'ny 7 ora latsaka fahefa ny tena kosa metraka ny veloma ao amin'ny rampitso indray veloma tompoko.